Mikasany advaratra sy anova rehefa hipetra arakaba nambaran'ny filohan'ny États-Unis Donald Trump ao Malarbia Madagasikara araka ny famakevitra filoha Amerikana moa dia tafakatra hatramin'ny 7.7 ny aba ho takin'izy ireo mivokatra avy eto Madagasikara araka ny fanambarana tao ministera rambahiny androany alakamisy dia mikasa ny ampiasa ireo fomba fampirarana ara-diplomatika sy ara-baritra rehetra ny gouvernemanta malagasy mba ahafana miady varitra mahakasika ireo fipetra ireo nisy moa ny fivoriana androany alakamisy izany tare ministra ny rambahiny Rafavavitafika Ratsata izany ahitana ny ministra ny toe-karena sy fitantanam-bola Rindra Asmera ny ministra ny fampirobonana ny indostria sy varitra David Mboferinga ary koa ny masivio Madagasikara any États-Unis Lantsorakoto Malala sy ny talejena fahatseranana Ernest Zavana Lankana mahakasika izany. Voalohany zany ny fiantraikany voalohany fiakarany fitipinana. Fiantraikany faharoa izay tokony atahorantsika resaka asa indray eto Madagasikara. Satria mila jerevana tsara zany l'exportation gaz makany États-Unis. Inona zao l'exportation gaz makany États-Unis ohatra zao ny vanille. Tsika zao manao exportation amin'ny vanille makany États-Unis. Or yakatra koa zany ny vidin'ny vanille. Satria fito amin'ny 700 zany tokony fiakaran'ny vanille koa raha ny droit de douane tokony aloha any États-Unis. Fa ny textile zany ny goavana. Textile mampiasa eo amin'ny 75 000 personnes no eto Madagasikara. Io miara-miasa amin'ny agoazy resako zay fa tsy textile rehetra. Roa ny position ny filoha Amerikana zany raha fijeriko azy. Tsy misy tsony zany le gratuité satria amin'izao fotoana zao zéro taxe douanière ny agoa rehefa manondrana zany tsika makany États-Unis. Fijeriko azy raha io position ny filoha Amerikana io ho tratran'ny taxe 47% koa ny agoa. Na io tratran'ny taxe 47% dia tsy ho compétitif atsony zany les production gaz zay tao anatin'ny agoa fa tsy ny gaz rery. Na io hoe mikatona fotsiny zao zany le orinasa. Ho atao firenena tsara tatana amin'izay ve ty Madagasikara ty so baolina balina kabosy ary resaka hoe gestion tsatopiso nitondrana le firenena na hoe gestion pifométrique. Dikan'izay zany dia izao mifanjakana malagasy miaraka amin'ireo sehatra tsy miakina ao amin'ny secteur textile miara-miasa amin'ny agoa tokony efa hitady lalam-barotra vaovao na fomba fiasa vaovao hoe zay mety mifanakaikikaiky amin'ny secteur textile. Fa io zao dia efa mikondoa fa tsy miandry hoe ho voadona amin'ny volana septambra. Atrany angom-baovao atao rin'ny nandrenesana ity fanapa-kevitra ity nisy fivoriana maika teo anivon'ny gouvernemanta malagasy ho fitadiavana paikady andresena lahatra ny firenena Amerikanina amin'ny fanitsiana ireo fepetra ireo akandrasana izay mety ho vokatr'izay. Tsy mahomby anefa ny fifandresen-dahatra ho hiatrany Serge Zafimaovo nitondra inona ny dian'ny delegasiona malagasy mafonja tany États-Unis ny 5 hatramin'ny 7 martsa lasa teo hitazomana ny agoa amin'ny tsy andoavana apatseranana ireo entana avy eto Madagasikara ny tanjona saingy izao fiakarany aba izao no setrin'izany androitsy taoriny io. Tokony hahatonga saina ny mpitondra malagasy izao fepetra izao ho hiatrany Serge Zafimaovo. 7 volana avril avy izao makany États-Unis zany isika avy eto Madagasikara. Madagasikara moa zany dia araka nefa teneniko teo fa firenena faharoa voakasika indrindra amin'izany fepetra no raisiny États-Unis zany raha ty Afrika no resantsika mitana larany voalohany Lesotho dia ny manaraka azy eo amin'ny faharoa zany Madagasikara izay Lesotho 500 i Madagasikara 700 io ary ny Maurice zany 700 hitatsika araka izany fa mahay manararoatra ny firenena hafa misezirana zany ataontsika hoe opportunité zany satria hainy tsara ny mametraka hoe mety occasion ahafahana manatsara kokoa ny fanondranantsika makany amin'ny vondrona Europiana ity fepetra napetraka États-Unis ity. Fa eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha toka satria ny ankamaroany entana avy eto Madagasikara ondratsika ihany koa teny États-Unis ny akabeazany misy raha tsy lazatsika akoatran'ny filière textile dia misy ihany koa ireny karazana ataontsika hoe vanille
misy ihany koa ireny ataontsika hoe karazana épice isan-karazany reny a atramina kafe ary a aondratsika makany États-Unis de eo zany mipetraka le fanontanina araka le fanontanina napetrako tany am-boalohany hoe havita handresy lahatra ve ny fanjakana malagasy sa tonga de ametraka ihany koa tahaka ny nataon'ireo firenena ireo. Izay zany ny fanontanina goavana mipetraka raha ny fomba fijery sy ny famakafakana ataon'ny ataontsika hoe technicien na ny olom-boafidy a mahakasika iny fampiakarana ny aba indray ihany koa de mazava ho azy fa tsy maintsy ilay hoe i Madagasikara tokony andray fepetra ka anatsara ny famokarana anatiny hahafahan'ny mponina atao anatiny mivelona sy miary a manatsara ny faripiaina izay ataontsika hoe fampitombona ny arikarena fahobe sy ny famokarana atao anatiny zay zany a ny fomba fijeriny hafa ihany koa anatrehany efa misy araka ny teneniko teo hoe ny paitokareny efa naneho ny heviny mahakasika zany a ao anatin'izany indrindra de andreo moa hainotsika vetivety a ity faneho-kevitra nataony ataontsika hoe technicien izy a technicien fambolena sady solombavam-bahoaka ihany koa mahakasika ity ataontsika hoe fampiakarana ny aba ity fepetra sy fanapa-kevitra no raisiny États-Unis ity andeha raintsika avetrany aloha izay tena pitaina fotsiny manoloana izao a fanambarana ataon'ny gouvernementa izao izay mivonina nao ny fifampiresana sy ny fifampirarahana rehetra dia ambaratsika mazava fa fotoana izao tokony ijeren'ny gouvernementa idinany fotony indray ijerevana ny ato anatiny ataon'ny olona trandraka dalany ale pirenentsika de isika hatram'izay manaiky mora foana zaratsika za misy mitrandraka lay arena de izay omeny eo de zaratsika za mahazo lay vola fa fotoana zao ijerena ny tombotsoa amin'ny firenena apetrao mazava ny tombotsoa ho an'ny firenentsika ao anatin'izany ihany koa dia trandrahan'ny olona mazava ihany koa tsy anato anatiny miditra sinoa miditra ankarana eo ihany koa ireo mpandrarah matanjaka manodidina ny fitondrana izay mitrandraka an'ireo tsena anatiny rehetrarehetra ireo amin'ny alalan'ny fanafarana fotoana zao itodian-doha amin'ny famokarana fa lasa sahirantsika eto afaratsika daholo na lamba na akanjo na inona hatramin'ny menaka hatramin'ny lafarinina hatramin'ny siramamy hatramin'ny afikasika sy mibrikesina sisa zay tokony ho vitatsika ary tokony ho vokaritsika eto anatiny eto maninontsika no manafatra zavatra sala am'izany aza mandany andro hitalao etselonareo na iankindoha amin'ny firenena hafa ny ivelany any fa ifantoy ny famokarana anatiny de anjakao ireo tsena anatin'ireo fa ireo de mahavelona ireo de afaka mampiodina amin'ny firenena ireo de afaka mampatanjaka ny firenena ihany koa fa aza mifona etsiarona hitalao etsiaroa indray amin'ny merenana an'io zavatra io fa fanjifana sy ny tsena anatiny de afaka mampandroso antsika mbola tena malalaka ny tsena eto Madagasikara raha tsy teny fotsiny hoe eo ny lafarinina eo ny siramamy eo ny menaka eo ihany koa ny fanjifana hafa rehetrarehetra izay tokony ahoditsika ato tokony amorona asa ato anatiny isika fa aza varina amin'ny fanafarana rehefa mavita mamokatra ato anatiny tsika de abakaro ihany koa ny abatsika abakaro 50 amby 100 de ataontsika hoe abakarina 150% izy am'izay fotoana zay tsy afaka miditra eto ihany koa ary tsy afaka mifaninana eto ireo mpandefa entana sy mpanafatra entana avany avelandreo fa anjaka sy atanjaka ny famokarana eto toerana iasa amin'ny malagasy azo vola mpiasa amokatra ihany koa isika ao anatin'izany aza adiny foana fa ny atao hoe ekonomia na ny fiodonan'ny firenena de ny hoe mamorona azy tsika ao amin'ny malagasy de mampiasa volontsika ato anatiny ary rehefa miodina ny vola ato anatiny ny tantsama mamokatra raisin'ny orinasa afaka mampiasa amin'ny malagasy ny malagasy mahazo karama ao anatin'izany de velona ihany koa ny épicerie mivarokena sy ny rehetrarehetra satria tafiditra ny atokantranony olona vola rehetrarehetra miodina ary velona daholo ny seapirina rehetra satria manambola ny olona de miodina vola ato anatiny ary me matanjaka ny olona afaka mampianajanaka ny olona afaka mamboatra trano ny olona afaka mividy omby ny olona afaka manao rehetrarehetra ny olona de zay le fivoarana de davina miodina ato anatiny ny vola de afaka mampiasa an'ilay vola ato anatiny tsika fa isika raha mbola tsy amokatra ato anatiny de tsy anodina ato anatiny de tsy anjifany ato anatiny
fanafatra foana lava zao a de hitalao am'ty fireneny rehetra ty a de ho sahirana antsika amin'ny farany a fotoana zao andiniatena fotoana zao a akana fanapahan-kevitra fa mila mamokatra tsika ary mila manodina ny ato anatiny ary mila tetena ihany ko isika fa aza mitady tombontso manokana na mame tombony hoana olona vitsy fa jereo maro anisa jereo reo olona maro reo fa mijaly tsy mananasa efa mifito-polo isan-jato ny tanora zao tsy miasa efa mivalo-polo isan-jato malagasy ny tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina efa tena resy tanteraka ilay nosin-drazana ka mitodianareo miverena ianareo amin'ny famokarana atao anatiny fa aza mbola mikaroka eto sy aroa ihany. Zay moa zany ny faneho-kevitra mahakasika n'ilay hoe ny firenendehibe valikafatra fa ny atsika malagasy zany a de efa nanomboka omaly moa iny ary vao nitranga iny de omaly avy hatrany de hoe nisy ny réunion à haut niveau fivoriana ataotsika hoe avolenta moa zany a hirosona am'zany ataotsika hoe fandresen-dahatra sy négociation a andresen-dahatra ny États-Unis zany azadiny fa tamin'ny faraparan'ny volana martsa lasa teo 20 hatramin'ny 20 volana martsa angambany izy iny raha tsy diso a nisy délégation na matanjaka avy eto Madagasikara niazo ny Washington DC a ny fampidinika ny resaka nandresa lahatra ny iverenan'ny Madagasikara indray ao anatin'ny AGOA. Ny fitiriana ny AGOA io zay ho tapitra ny volana septambra ho avy izao nefa andro vitsy monja taorin'ny zany ataotsika hoe fidinana sy ny fandehanany délégation-na malagasy mafonja tany États-Unis zany a ireny ny valikafatra nomeny ny firenena nomeny ny mpitondra ao États-Unis. Tatsika araka izany fa miresaka moa ilay somavambahoaka teo ny hoe siramamy menaka ny famokarana atao anatiny a ny zavatra matsikaiky a sy ny zavatra hita ihany koa de lasa ohatrany hoe manetsitra ianao indraindray a mahita n'ilay andro andavanandrom-piaina ny malagasy amin'izao fotoana izao manetsetra hoy satria lasa mametra-panontaniana ianao zany hoe izao ve zany sisa no afarahantsika malagasy ity a eo anatrehany ty ataotsika hoe fahasarotan'ny fiainana ity izao ve sisa no iafarandra malagasy a izay mipetraka eo ambonina harena marobe satria voaresaka matetika fa ny vahoaka malagasy de mahantitra eo ambonin'ny harena ary tena zavatra misy zany a zavatra marina zany zavatra hitako mba mandeha ihany koa ny tena indraindray miatsena fa am'izao any ny akamaroan'ny olona mividy siramamy zany ianao a hitanareo ilay tranona sigara le fotsifotsy le ohatran'ny sachet kely ivelany iny a am'ireny no siramamy a azon'ny mpanjifa vidiana ary reny ihany koa no efa homanin'ilay mpivarotra eo amin'ny épicerie anasiana ilay siramamy a vidin'ilay mpanjifa eo aminy hitantsika araka izany fa na ohatra ka olona 5 a misotro kafe ao an-tanàna indray mampiasa ane zany mety tsy ho ampy akory ary nefa zany siramamy amina sarona tranona sigara zany a na siramamina arivo ary a mety mampanahy hoe ho atoninao ve sa mety mbola alalaka lay sasena sigara hitantsika am'zany hoe tena lafo isika nefa manana ary nanana an'ireny ataotsika hoe famokarana siramamy reny tsika teto aloha teo taloha nisy an'izany a Bricaville nisy ihany koa teny moa Anosbe a Ambilobe sy ny sisa iny resaka siramamy resantsika eto a de aiza ho aizy reny am'izao fotoana izao misy fotoana ihany koa lasa hany ihany lay ataotsika hoe menaka ary ity tsy hoe manao doka akory fa ny mehezan'ny olona ary tena lasa fimehezana nandeha bus andray mandeha de somary efa mamamo ihany koa namana de miteny hoe napresaka n'ilay ataotsika hoe vehivavy teo akaikiny izy zany de hoe andao ianao raha ho any aminay izy izy fa any aminay labira lindrany ataotsika tsy hoe manao piba akory a fa izany zavatra zany a de lasa ohatrany hoe mampanetsetra ny mahita hoe ahoana no iainan'ny vahoaka malagasy a iaretany vahoaka malagasy a ny
fahoriana sy ny fijaliana iainana andavanandro. Malagasy moa mazava ho azy ataontsika hoe malagasy azay, ary zay mampiavaka antsika malagasy de mahay manafina an'izay ataontsika hoe fahoriana zay, satria de tsikitsiky lava no hitanao eny rehefa ka rasendraka mifanina aminy ianao sinsitrasintsitra. Fanontaniana mipetraka zany ary natao ampisainana antsika, natao ihany koa atonga saina an'ireo mpandidy sy mpanapaka amin'ity tany sy ny fanjakana ity. Raha iroso amin'izany ataontsika hoe négociation izany sika, averiko ihany lay fanontaniana, manana ny ataontsika hoe position tsara ve i Madagasikara, manana ny ataontsika hoe diplomatie matanjaka ve i Madagasikara, ahafahana ataontsika hoe mirevoke moa zany filazazy sa hoe satria efa nanapa-kevitra efa tapaka ny an'ny filohan'ny États-Unis fa nanapa-kevitra tapaka iny ary efa mipetraka iny isika nefa iroso anao négociation mba hahafahany manova na milefitra amin'izay fanapa-kevitra noraisiny zay, hanana an'izay pouvoir zay ve ny diplomatie malagasy de eto sika mametraka fanontaniana hoe anahoana ny toyiny. Raha ohatra ka manana de anahoana ny valiny, raha ohatra ka tsy manana de anahoana no hiafaratsika eto Madagasikara. Fanontaniana mipetraka zany, ary izany no misarika ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny anoizatsika angamba ny rosikely eo anatin'ny faingo eo ampiandrasana ny antso manaraka angambany de oray vakitsika ny SMS manahoana. SMS voaray Andrasolova sélectionné izy zany mbola tsara kolo ity teny ity no eny matetika raha manakaiky fifidianana zosy adidy ny mifidy, tokony zosy adidy ihany koa ny manohitra ny tsirariny hoy izy avy aty antsiranana ihany. Zay ny SMS voaray avy any amin'ny ponina any antsiranana any. SMS tsika manaraka, SMS tsika manaraka raisitsika oh là là fangatana hira izy zany angataka hirany madimaky sa hony izy. Ny SMS manaraka salame misy antso tafiditra aloha de raisitsika de tohitsitsika ny SMS. Miaraba tompoko. Allô? De ahoana fandeha ny tompoko? Allô? Efa tafiditra anao intovy etrany fa nihokevitra ao. Eny tompoko maheno zahay io. Allô? Kolo debe io? Eny tompoko efa tafiditra anao. Aza mianao le onjam-peo anao fa anatin'le findayanao no mihaino. Eny tompoko nama mikasika an'le base toliara no saika mba ho asiko hevitra kely. Eny tompoko eto fianao-kevitra anao. Raha ohatra ka tena hotrandrany zareo le izy tsy manaiky zany zareo nina mity hitrandraka an'le izy de zao ny atao mamonjy le mpitaka-zomanga amin'ny ambola vasy tsy moridy. Reo zany ny vonjena de maka-hevitra hoe inona ny tokony ataotsika anoherana an'le fitrandrahany. Ohatr'izay koa ny inona mity ny merina sy reo varo mandeha sy ny ohatr'izany mba tokony fanoana amin'le vahoaka ny toliara zany, satria am'ireo no misy an'le inona mity le vola anjifain'le produit avy eny an-dranomasina izy varoka trondro ohatr'izany de mividy zavatra am'le inona mity am'le mpivaro mandeha. Ka noho izany tokony fanoana zany ny mpivaro mandeha vahoaka ny toliara mba iray hevitra anoherana fitrandrahana. Saotra tompoko. Anao amin'izay sosikevitra izay ato anatin'ny fandarana de ahoana ny fandehany. Raisitsika avy hatrany ny antoko manaraka. Miaraba tompoko. Allô, salama tompoko. Eny tompoko. Zay avy aty Nanisana ihany Nanisana. Saika mba hanao fitarenana kely azafady fa na amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro de boroka be nila kely tany aty Nanisana indrindra fa pariparity amin'ny Vitaly iny.
de mba maneta mpitandro filaminana mba handalo anao fitafona azafady satra toko akasitrany ianao a avy ny nanisana mahakasika izany ary zavatra hafa ihany koa zany zavatra iainan'ny inanivon'ny fiarahamonina ihany koa izany voaresaka inanisana zany amin'ny andro alina indrindrandrindra ozy izy a ka angatana ny mpitandro filaminana mba anaramaso anao fisafona an'izy ireny mazava ho azy fa tsy maintsy any ambadimbadika any a amin'ny maizimaizinany a no anaovana n'izany ataontsika hoe fidoroana zava-mahadomelina izay le ataontsika hoe mifoka miafina be dia be ny fiarahamonina tratrany zany a be dia be ihany koa ny tanora roboka sy revo a ao anatin'izany fidoroana zava-mahadomelina izany zava-doza ho an'ny firenena sy ny hoavin'ny taranaka izany a ka mila fandraisana fepetra raha sitsika ny antso manaraka miaraba tompoko allo eny tompoko de ona fandehany afaka miteny avy hatrany ianao lasa ve lasa isika rehetra zay tafiditra dia tonga dia ao anatin'ny finday no mieno dia vao hitanao fa tafiditra de vonoina le radio vonoina mihitsy de ao anatin'ilay finday ianao de fa maheno ao anatin'izay sehatra zay toizatsika ny famakinan'ireo teny maro sosiny fakitsika ny sms manaraka aloha salamadafy a izao ny vokany rehefa tsy mitady fomba aleovatena ara-toekarena ataoko toatoa ny fitantanana ny fanjakana malagasy tsisy politika ekonomika mazava ozy izy a de izao ny vokany rahatsika ny antso manaraka miaraba tompoko batompoko de ahoana ny fandehany ya fandeha rehala avy eto andrefanambojanary any ka eny tompoko zao regnay mba mikasika ny base toliara zany mba te hagnotany ny olo toliara ao da mba misy mahareny zao apelako zao zany mba tiako hiditsy hamaly zany reo hoe itiniko Roberto honorable tiniko Roberto va vezy sa tagnalagna sa masikoro mba tiako valiandreo agny zay satria i base toliara eo zany hanimba raha maro ty afaky hahendreko koa ivezy reo lasagnatria maty aby igny raha maloto avy an-dranomasina agny hampalahelo vezy reo masikoro zao koa manany liliny zao manany fombany ny fasandreo agnaty ala trongotrongoi teo aby zany amy base io olo zao koa mivelo agnala mivelo amy fambolehany koa masikoro zao laha amy fomba tamin'ny fomba mety paharazana ka itiniko Roberto fa miala tegna la ohatsy magnotany ny karazany aho zaho koa mba te hagnotany hoe gouvernorany faritra Timondrefa zany tena masikoro hirinihiriny laha mifahalalako azy ka i zany mahita ny tombosoany amy mahavolom-boasary anazy de misolelako ve sa ty mba jereny ny longony ny taranaky ndreo ao koa misy nahoda boribory zay toko be telo zay reo isolelaka avao ve olo reo sa mba hijeriny ho avy ny taranaky fa matimaty ny drala omeno ny drala amy sakosy avao de vonoa ny longo ka itiniko laha mare laha nareo toliara ao mba valio fagnontaniako zay mba azafady indrindra tompoko misaotra indrindra kolefem ankasitrany ianao a amin'izay a fantanina mipetraky zay a toizatsika ihany moa zany ny fandraisana ny antso a sy ny famakinany sms ny sms teo de tapaky izy teo a raisitsika aloha ny antso a miaraba tompoko manado gafa de ahoana fandehany de ahoana ny fandehany tony avy aty Tamatavy tsarako fafa manajanareo aby ao amin'ny radio Cool TV sy ny TV Cool TV mba miangafy tompoko raha mety a mba zarenako ohatrany tamin'ny androny Henri Florien hoe afa le fotoana makina an'le SMS de afa koa le fotoana andraisana appel ohatrany fangaro be le izy raha madify moa ifonana fa mba fomba fiteny any de ahoana ity Emmanuel Macron ty ho avy aty andeha anjanaka andeha anamboatra sainany malagasy ezany Traoré zany Ibrahim Traoré io a mba solotenatsika malagasy ka samby mandresa andraikitra tompoko misaotra dafa ankasitrana ianao a amin'izay faneho-kevitra ankasitrana ihany koa amin'ny sosikevitra fanatsarana amin'ny fandarantsika ato anatiny de honany fandehany zany hojerena ny mahakasika izay a ary mbola hodinina ihany koa ny fahafahana
manatsara ny fandaharana satria ny fandaharana de ho antsika rehetra natao antsika rehetra marina fa izay no ataontsika hoe mitondra sy mandrindra miainga avy aty amin'ny studio fa ny fandaharana de ho antsika rehetra ho antsika malagasy rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany voaray ny afatra de ho izantsika hojirena zay mahatsara sy mapetipety ny fandaharantsika raha isitsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao tapaka tapaka ny antso teo toizatsika ihany ny resaka mitombo le SMS teo hoe négociation toy izany mesure mesure expectant tous izy fa tsy mesure durable amin'ny résolution des problèmes économiques no tadiavina fotony mpitondra zany izay tsy miomana ozy izy ao anatin'ny rehetrarehetra zany raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko inao kely le radio azafady le ondapeo honorable avy teteroka ihany nanevitra kely eny tompoko mikasika n'le zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy zany ny tena mampalahelo satria raha mpitondra tena hoe voniny tondra firenena tsy tokony ohatr'izao nandroa atsika eto Madagasikara zany hoe le mpitondra atsika zany tsy miomana mihitsy hoe isy an'ity raha mangatsila amin'ity saika zava-misy rehetra de tapitapoka ohatr'izao foana izy zany tsy te hijeran'le vahoaka sy noavy vahoaka fa ny tombotsy mankany am-paosiny agny zay ihany nataon'ireo mpitondra sy manam-pahefan'ireo tena zany fanontaniana napetrako de hoe mandam-paharoviana itsika malagasy zay vao ifo mandam-paharoviana itsika malagasy zay vao tonga saina ito zany de apetrako amin'ny vahoaka malagasy le hoe mandritra ny firy taona moa zao ny tosa tsy maintsy efa malagasy na mifidy ianao na tsy mifidy ianao na nanohana ianao na tsy nanohana tsy maintsy mandoa ary tsy maintsy manefa ny agegen'ireo mpitondra ireo teto zany mbola manitra malagasy raha ovinitsika tompo vao tonga saina raha ovinitsika vao irahiny efa mitetina firy miliara moa zany ny are-pirenena malagasy ny ondrana tsokosoko nefa tsy hitantoy na volamena na boîte rose na zava-mananaina etcetera etcetera misy toy ve zany fanadiadiny zany fa an'le izy de jabo levona ny fotsiny ka nenany ny tenitra amintsika malagasy de izao ny fotoana iraisana ina zao ny fotoana nambarana ny hery fa mila manovitsika mila manova ny tantaritsika de mila mandray andraikitra ho an'ny ho avitsika fa raha ireo mpitondra nampelaina tena ho lafo tanteraka Madagasikara aizao eto amin'ny fahateto Madagasikara moa zao misy ny tany tsy voatototra tany tsy alainy vazaha efa betsaka ihany zay faritray nefa tsika ohatra monakilibenana foana tanao izany atsito ny tadony le tany kononga atsito ny tenena mpomy malala makasitaka to ankasitrahana ianao amin'izay faneho-kevitra izay makasika ny zava-misy eto Madagasikara ankasitrahana ihany koa amin'ny ataontsika hoe fanentanana ny olona aijery sy ataontsika hoe anatsara ny fomba fijery zany raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko tapaka avy hatrany ilay izy teo raha antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko de ao nafandehany monsieur mana avy Antoliary eny tompoko mangasika mantonian'ny rehala mafikely ianao fa somary ambanimbany le feo mangasika mantonian'ny rehala teo lehaniko eny tompoko Tinoko Roberto tsy tagnalagna sady tsy mahafaly sady tsy vezo sady masikoro fa foko valo ambin'ny folo le fandehanany iboahany ny ray aman-dreniny avao teraka azy avao zegny resany izany hoe ologno zany mavava zay mavava igny ologno satria foko iaby antiady to iaby natamy propagande zay tanany iboahany avao iaby taovany masikoro zany de hoe kitry aniny iboahany Basiara io nany zava-drehetra gouvernoura zao tena ny masikoro hiringirina ny babiny te la tsy mba misy foto hoe mba iarovany ty tanindrazany ty zany fa io sezany io maminy dina dikan'izay olona tokony tsy miendrika amiavy voninahitsy ireo satria tsy mba misy fiarovany tanindrazany la raiky fa mamily tanindrazany de mangasitana rehetra ankasitrahana ianao amin'izay ataontsika hoe faneho-kevitra zay
ankasitrahana tanteraka ary mazava mino fa voaray le voavaly le fanontaniany ilay namantsika teo raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko sotra besaka ninazy namalahy baka toliara teo moa fa voavaly ny fanontaniako zany laha taon'izay i zany kaiky tsy misy lolony tsy mba misy inino raha kelikely toliara ao hitako mahasaky mamono vahoaky ny toliara io ay moa lahy igny lolo zay ro tongitrongisy am'bary toliara io hijaly vezy reo olo mpivelo an-dranomasina agny hagnaria raha maloto am ranomasina agny ka ia lahy nareo lonaka be amy tanàna za koa aloha ty miombo-kevitsy ny azy tokotoko be telo mpihinandraha toliara ao reo fa kaiky zany raha ohatsy hoe tena laha ohatsy hoe nifidy ny tinoko Roberto Marina voaka ny toliara nikakeriny amboa kely tiany satria mba nisy ny sofilira tao indraky fa inafoda be tena hajaina ary tena hajaina tena hoe olona tia tanindrazana kolonely Rabezile zany laha mbo mifaritsy ny toliara ao tena hitako mafana fona hodegny fe laha mba igny ve lahy igny lany tao de hagneky basy toliara reo olo vesiriniry igny longo ny velo an-dranomasina agny de hagneky basy toliara fe haiko laha tsy mandata zao fa hoe nikakeriny amboa kely teanareo nareo laha nifidy fa nefany laha mbo misy lahy hagnano foeran'io tofoerinareo fa ho raty ny fiafarany io ny zareo sotra tompoko ankasany ianao ao anatin'izay faneho-kevitra zay ny tsara ho fantatra sy ny lesona azotroana de misy ihany koa manatrehan'izany fa raisitsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko manaka tompoko iany tompoko de ao nafandehany toa masina iany tompoko aty zany problème karaha zao ny mpitondra posy sy mitondra tikitiky ataon'zareo manao capacité io zany tsy azoko hoe io hoe tena avy amin'ny atetisin'ny commune sa avy amin'ny fikambanana posy sy lan'ireny posy aloha de faharoa manarak'izay le mpitondra tikitiky zany tsy eken'zareo tsy misy tokony manana tikitiky manao sy mializy hoe afaka manao capacité maraka ty satria miasa ao aminay nefa ny tena ny fahalalako alaka capacité raha tam'izay mpanonanao de ohatry hoe raha ambana permis afahanao miasa akaizakaiza tsy mila tokona tomobile na tokona taxi afahana manao an'le izy zany tsy azoko hoe ahoana fandehan'izy zany ilana zany ve le olona nefa le olona rehefa tsy miasa ilana zany tatsika hoe hitarika grève aty manko izany la zany naton'zareo faharoa zany lay posy misy tokona posy maromaro aty olona miasa ny commune amina fanjakana tsy misy papier ohatrany tsy fahan'zareo no manenjika ndraiky le olona manana dimy sy efatra injehan'zareo andramanalina satria olona tsy piasa ny commune sady olona mpiavy farany amina tikitiky koa karahan'zany misy tikitiky efa roa taona efa telo taona tsisy na carte grise miasa fosiny akeny tsy tany commune tsy fahan'zareo maninona faina mahana raika injehan'zareo andramanalina zay tokoko mba hotarenana ka mpanengavy ny piasan'ny ny kolosa matamatavy manao fanadidina amin'ny commune mahakasika ankasitrana ianao ao anatin'izay rehetrarehetra zay misy ihany koa zany ataontsika hoe hitahita naposaka aya mipetraka izany ao tomasinao mahakasika ny tuktuk voaray zay ary hojerentsika eo amin'ny andindininy mahakasika zay raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko eo manaja ny dasa lola tony avy aty Tomasina de ato tsara kofafa le quartier sy mamena ran'olona fa mijery zava-misy ny zavatra mbola misy tenenina kely de aokany Macron rehefa tonga aty mba samby ametra-panontaniana aminazy fa hoe inona ny antondianao mbola anjanaka ihany sa andeha hanasoan'ny vahoaka malagasy ray zay de misy teniny zandrikely zandry malalatsika jaina ao mo Julio sy tonton Victor eo miaraka amin'ny Ferna izy ny tompony zavatra mampitompona atsika ty mbola afahany miteny zany de makasitraka ny Kolo TV hoe zavatra tenen'ny Ferna zany de hoe aokany rehefa
rehefa malagasy zany a mba sambolojore misy zavatra tsy tadidiko fa misaotra tompoko. Ankasitrahana ianao avy any Tamatavy amin'izay faneho-kevitra izay ankasitrahana ihany koa ny toro-kevitra sy ny ataontsika hoe fanovana fomba fijery ao anatrehan'ny zava-misy indrindrandrindra amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Ny zavatra tiako tenenina voalohany dia tsotra. Io zao naseho an'ny Amerikanina fitiavan'ny tanindrazana. Itsika io filohantsika io fanteny fa tsy mila amin'ny Banque mondiale sy ny FMI fa miemdraky mahantra any amin'ny 2030-2060. Inona zany tsy tokony andraisan'ny filoha io fanapa-kevitra. Ny malagasy dia mbola moka velominy. Ny malagasy zany mbola afaka mahandro sakafo amin'ny bozaka, amin'ny tainomby, amin'ny maninona aloha raha ingaina eto amin'ity tanitsika ity koa malagasy aloha ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Dia miainga eto amintsika aloha tsika ajanony koa Bastiliary noho ny fitiavana tanindrazana. Dia ingao eto hoe velontsika malagasy ka mbola hoe ireo vokatry ny fanjonao atsimo reo no hoanina eto. Tsy mila mamoaka vola vahintsika amin'izany. Saivo mamboly daholo ny gasy, asio fandripahalemana. Ny gasy nama mbola afaka miaina amin'ity tany ity. Tsy mila ninona raha izay ny ahafahana mitsotra, ahafahana mampandroso amin'ity firenena ity, miainga avy eto anatiny aloha, zay vao misakakokako amin'ireo any ivelan'ireo. Dia za zany mandinika hoe inona mbola mahamaika ny hoe andeha solelaka any amin'ireo indray amin'le hoe ianao ve nietra sa iny, izy ve iainao anao. Tsisy dikany aminazy anie izay Madagasikara zany. Mienjanareo asainy manaiky fotsiny. Dia itsika ve avita inona fa zany tokony ampiakatra any amin'ny paoma malagasy. Io zao avy andray ny président ny 8 centimètre. Inona ny atongavany eto? Teneny io hoe ahoana ny atao fa zao ny ataon'ny Amerikanina tsika. Dia asa ho hitandreo izay ataony. Sa andeha haka ny ekipany aloha izy. Mody aloha ny ekipany dia izay fanjevony eto ve. Zay ve ny tanjony. Za zany ny teny hoe malagasy na mavelona eto amin'ity tany ity na tsisy ny ninona aza. Ny gasy mahay misakra. Dia aleo aloha miainga amin'izay ny gasy dia izay mpanambola no mampiasa izay zavatra ilaina any amin'izay fa avy any ivelany any dia izy ny anao andany devizy any. Fa ny gasy aloha alao iaina amin'ny mahagasy azy eto. Sady ankasitrahana ianao ao anatin'izay faneho-kevitra somary lavalava izay zadiny fa 2 minitra ihany no ananantsika atao anatin'ny fandarana satria maromaro ny antso miditra na raha ohatra ka mihoatra an'izay moa zany dia mety tsy maintsy hiditra amin'ny hoe fanapahana ny antso itsika. Raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Salama tompoko. Dia ahoana ny fandehany eny tompoko? Dia ahoana ny fandehany avy ety Fianarantsoa. Fianarantsoa eny tompoko. Le hainao le eny tompoko. Ny ty jiromora ty mba tiako resany. Atao hoe jiromora fa tena enzana be misy vao mahazo crédit amin'izao. Alo? Eny tompoko, afaka manohy ianao? Tapaka ilay antso avy any Fianarantsoa teo resaka jiromora moa ny olana resahany teo hitantsika araka izany fa mitombo ary samy manana ny olana sedrainy ny faritra tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary izany moa dia olana angatahana vahaolana avy amin'ny tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana voakasika izany avokoa. Raha isitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Tena mbo mipody ndraiky aho namanapanao gazety lahy manao asoavy lahy ho ny vahoaky ny Toliara manao alohalohana ro vahoaky ny Toliara aho fa laha tena tia ny vahoaky ny Toliara ny fitondram-panjakana hoe ino hagnapiana ny resaka zono ao amin'ny vezo. Laha tiany koa fa ny vahoaky ny Toliara misy farity Masikoro ao miala tegna amin'ny fitimono karazan'olo hoe Masikoro mivelo ny fambolena zao lahy ny hagnapiako ny Masikoro reto fa vahoaky ny Toliara tompoko velo rao raha ty bazy io fa hamoto koa io ka mba mitongava saina anareo ao Toliara fa azo pitopitondra ao tia tegna io gouvernoura ny Dali tia tegna iena hody azo boribory bebe kibo amin'ny toko be telo manao rozy volamena igny tia tegna regny fijery tombosony romosa regny tia tegna aby regny fa laha tena tian'ny vahoaky ny Toliara ny fitondram-panjakana ahoana ny hagnapiany resaka jono hampiroborobo ny resaka jono
ahoana ny hagnapian'ireo masikoro tia amin'ny fototra mifambolena tako, blé, karamato. Laha tena tiany vahoaka ny toliara simony farisimo fa nareo olo be atanao ako songaniko manokana ho ny colonel Rabezily igny tena haiko hoe olo tia tanindrazana toliara ao igny. Songaniko manokana igny fa premier poste amiasako amin'ny farisy toliara zany haiko tsara zany. Fa olona asazy seza toliara ao reo misy raty. Sotra be sa. Makasitraka anao anatin'izay fidirana mivantana izay ho raisika hatrany ny antso tafiditra manaraka Laura Guinness amin'ity maraina ity ary dia betsaka ihany koa ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany amin'izao fotoana izao. Salama dafy ho raisika aloha zany ny antso tafiditra miarabanao. Eny tompoko. Hoeto ny fanehoan-kevitra anao dia aza menao an'ilay onjam-peo rehefa tafiditra. Ao ianao efa tafiditra ao anao. Miarabanao 03 Salama. Eny tompoko. Di namana tolianiko ny avao ndraiky mamaty rehala izy. Allo? Hoeto ny fanehoan-kevitra anao tompoko. Tena ny marina raha volany fa eo fitondra ampilara zao tena ny hoe tsy misy fiarovandrozy ny tanindrazandrozy na raiky gouvernement zao mipetraka amin'ny sezany ao. Ny préfet zandraky masikoro tsy mihetsy. Ny président-ny tribunal etoa vo zandraky ny université Pamorombe masikoro tsy mba misy fihetsefa na raiky. Igny lehilahy volagniny Beravaky Berojo agnarany Robis agnarany igny. Igny tena ny tsy tany toko be teto zao gn'atoy very sy masikoro tompony. Fandrakana zao tsy misy fitiavany hoe ino ny fitiavany amin'ny toliara nda raiky. La ny tiagnany toliara ina asa raha mamboatsy lamba regny atoy sy mateky sy maro orinasa mitariky mikato. Na ino tsy voa fa bazy toliara zao ro voa eo. Io na ino zany zavatra ataondreo tsy zavatra handiazo ao atoy na raiky. Io hitany moa fa colonel Fané ano Fanampera miaraka amin'ny siteny fa efa be toliara maro zao fotoanany zao. De handigny kabary siteny amin'ny alihady arivo eo ny vahoaka ny toliara amizao ka de mbo hita eo mitoeny ireo mahery io fa so miany vahoaka ny toliara mihitsy ity bazy toliara ty na ino zavatra ataondreo de mankasitraka rehetra samy tahiny tompo. Makasitraka anao ihany koa. Raisika hatrany ny antso tafiditra manaraka. Raisika ny antso tafiditra manaraka miarabanao. Eny tompoko efa tafiditra ianao. Efa tafiditra izy. Efa ao izy lasa ato ndray le feo. Miteny izy aty miteny mafy mihitsy izy ato. Ahoana indray zany ny anaovana antsika an'ity ao arany. Lasa aloha ala amintsika kely zay fa lasa miverina ato ilay izy. Izy efa tafiditra ao dia andramantsika ao anatin'izay. Izy efa tafiditra ao miarabanao. Eny tompoko. Lasa indray ve? Ho tohizantsika foana ny zavatra izay ao anatin'ilay izy izay antso tafiditra eo dia ho raisitsika avy hatrany amin'ity maraina ity. Izy efa tafiditra raha dia ho raisitsika avy hatrany miaraba ay ny ao efa tafiditra ianao miarabanao. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Iza dia avaiza tompoko. Ety Tamatavy. Avany Tamatavy miarabanao. Ia. Le radio mihitsy nao tena magaka fa raha vao mandeha marina le dafy dia tena misy manindry mihitsy ny radio fahazavana sa inona ny azo mihitsy ny tonga dia mandeha eo. Dia manaraka an'izay ke tompoko a. Le SMS mba vakiana fa ohatran'le appel foana ny raisinareo dia mampalahelo be le mpandeha SMS. Ohatran'indrindra tompoko. Makasitraka anao anatin'izay. Ao arany tonga dia asesiko izay teny maro soson'izay satria izay moa zany no fangatahanareo amin'ity maraina ity dia tonga dia asesy dia efa hifantatra ao zany fa efa ao anatin'izay satria dia izay moa no fangatahantsika rehetra. Miaraba dafy ny zavatra misy eto aminay ranga dia tena tsy mandeha amin'izay loniny intsony ity fitondram-panjakana ity. Mila mihetsika ihany koa ny vahoaka malagasy fa tsy miandry izay tolotolotra ataon'ny fitondram-panjakana ity. Miaraba dafy avy aty Tamatavy io efa tsy tafavoaka ny mpitondra ankehitriny ny antraina ny gasy fa tsy mahantra izany izay ilay afera volamena nivadika Bolongambiny nefa ny prime ministre mihitsy no
tamin'ny toerany tamin'izany fotoana izany le semestsika iovakiokio salama dafy tena mampalahelo raha ngany zava-misy lasa atao tsindry azo lena ary lasa mandroso miempotra ny beny tanànanareo ao andreny vohatra ao salama tompoko tena fiokirano mibana be avy aty fianaratsoa tsisy raha eno so de mba tsy izy zany enono zany valonvalopolo tepoka valo mandeha somatsara miaingy eto amin'ny foy be eto amin'ny somazel olo jiaby ataonareo reo sambo masikoro vezo tanala ny olona amin'izay olona re samby tro misy olelaka iaby ka tsy mitsinjo ity afara avy surtout avan'ireo toko be telo hoy ianareo le teny paritra io somary oatra membakavaky io elantsiny ao anatin'izay sehatra izay salamakolo miantso reo vahoaka ny toliary manontolo ho tonga maro fa zavatra miantra amin'ny fiainatsika no ambaran'ny solombavam-bahoaka sy teny randreana solony aiko amin'ny rapitso izany salama tompoko aty dego ihany toa ty jirama ty isan'andro maty 4 heures ariva mandeha salame izahay tompoko tena tsy manaiky ny bazy toliary satria tsy misy tombontsoa ho avy amin'ny vahoaka tahaka ny avy any tolanaro atrany dia vakitsika any izay finaritra dafya raha tonga eto Madagasikara ny filo frantsay dia mangataka ny ty tanindrazana mba ilaza aminy fa tsy misy demokrasia eto Madagasikara James Avaty Manakara salama dafya Cool FM Emmanuel Vatiatuliary marina iaby ny tenin'ny solomavambahoaka tenireny malagasy manana rena isan-karazany amin'ny fiompiana ihany koa na ny fambolena sy ny sisa ampy ivelomana hoy ianareo salamakolo tena sahirana sy mijaly ny vahoaka malagasy satria tena marary ny tenin'ireo teo satria raha ny vidin'ny kafe na ny siramamy raikilao ny olona taloha dia zao 500 ariary sisa mba azy avy aty alakamisy na amboma no manoratra izay salama dafy ny fandehany Komoro aza mbola mahasay mandrefy ny diplomasia malagasy mesazitsika izany dia hotoizako hatrany salamakolo raha ovina vao afatsika tao anatin'ny lavaka ty nositsika ity fa tena tsy rary ny itsony ny zavatra misy ankehitriny avy aty alakamisy namboma atrany salamakolo FM mikasoka be ny fandrenesana anareo avy aty fianaratsoa atrany ary tsy any fianaratsoa rery zany fa hatrany mahajanga hatrany atao masina ihany koa salama davy tapatapaka be ny fianonanareo rehefa mandeha ny fandarana de ona fandehany avy aty mahajanga nefa rehefa mandeha lay faingo dia mazava tsara indray inona ny antony Ismail Abdallah lala salamakolo avaty Nosbe ihany mba manontany an'ny ministry ny fanjonona mba ovina ihany ny fanjonona dingadingana no mibana fa saika avy tsy anasa izahay salama dafy tena kapoka ho atsika aloha ny décision-ny filoha amerikana io fa maninona tsika no 17 be izao nefa ny firenendehibe latsaka an'io ohatran'ny ansinna dia 17 fotsiny fa maninona ny atsika no natao midangana be ery avy aty laoty aty misy manindro ny Cool FM dia radio-pivavahana
da ary saika manerana amin'ny Madagasikara zany lo raha Guinesy aho ianao efa milamina de misesy de ireo zay tsy mivavaka ihany koa de aleo mikofesy ao toizantsika ihany izay famakina ny teny maro sosona izay salama Cool FM avy aty Toliara iny olona iny avy aty Toliara iny tena tsy ampy fianarana ireny dia tsy toizako ny toyany fa lasa mifanohitoyny tsika de ahoana mifandehany zay fotsy monina le fanao aty so de hoe tsy voavaky nefa zay ihany na le fanao aty salama Cool izay avy aty Tsima Vokely akamatatra no an'izay Senegaly Matavy aty de tsy azoko tsara moa kokoa Cool valavalopolo teboka valo zay avy aty Tsima Vokely mbola miverina ihany io izay landia folo tombokiny lany mijanona izay telo tsy azoko tsara le izy zay le SMS tonga ty asonareo de gagabe ahoana fa jereo tsara le SMS alefanareo salaminareo ao natao naota naosy nary mialo raha joely de mikambana be mihitsy le teny salama Cool efa tena tsy rariny tsony zao zavatra iainan'ny malagasy izao inona no andrasantsika félicitation ianareo anisan'ny ireo nahazo tsy izay ny tsy manao an'ireny lalao reny ka hono zay ny azo vola tamiko samba efa tsy 1er avril tsony androany mba afaka lefanareo message aty ve tompoko ny numéro Airtel tsy manana an'io zay ny IAS de ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 zay ihany no afahantsika miditra mivantana amin'izao maraina izao saika efa voavaky avokoa ngamba de mbola misy teny indray hoe tsy voavaky bonjour nareo ratsy bonjour Rasia zay mihitsy moa le soratra ato Ratolo-Janahary sy ny anarany Somary John avaradrano ihany Roland aza be taraino io fanjakana io fa tonga de komba no atao ho ianareo Ratolo-Janahary sy ny anarany fa tsy le ataonareo an'io hoe rasy io ho tizantsika ihany zay lo raha Guinesy dia alamiko tsara satria be deabe nareo miteny hoe tsy voavaky mihitsy salama tompoko de ahoana ny fandehany betsaka ny piresaka dia tsy raisinareo zay efa niraisina kosa ne zany de efa nivakina ihany koa ny SMS nareo dia ho toizantsika ihany ny famakina salama Cool FM makasitraka nareo ranga mifandarana de ahoana ny fandehany elo atompoko avy aty Amboy Tsabo resaky ny fasimainty io tsy ekenay zanadika satria tsy mampandroso izao salama tsara ny fandarana ary toizinareo aza janona mihitsy io le inona moa lo raha le filaza anazy aza mijanona mandiry le tio izy le hira hotizantsika ihany zay de ahoana fandehany tena dalo rangany mpitondra eto amintsika atraty ambany ka hatrany ambony indrindra io ranga io de tsy toizako zay indrindra fa nresaka mombana fampandrosoana moa tokony amboarina ny lalana dia manaraka ho azy ny sisa satria tsisy ARN mba azo raisina intsony potika tanteraka ny malagasy de miandrinina ianareo de aona fandehany ery avy aty Miarinarivo Madagasikara tsy maintsy mandroso makany andavaka isika makasitraka anareo de efa miteny azay salame James avy aty andava kapa ihany izy zany mba mangataka alefatsika eo zay rehefa avy eo zay lo raha hitany lo raha Guinesy ihany reny toizantsika izay salama Daniel avy aty Mahajanga zava-doza ao amin'ny commune Bekobay Mahajanga faharoa CSB2 lasa klinika amin'ny
lasa klinika zay mihitsy le soratra ato amin'ny vidim-panafody tsenanomby ombiray amidy andoavana 7 alina ariary. Ny mpampianatra manao double fonction lasa staff maire ny lokombosary. Zay zany le mahay milomandro zareo. Salama dafia mba mangataka kely escam le efa mihidy iny dia ay ve resaka iry Laurent mandahatra an'izay rehefa avy eo. Salama dafia mialy avy aty Tanjombato. Ny fahendrena avy aty ny fahendrena dia avy amin'Andriamanitra mihitsy no ilaina. Ananana mpitondra dia miadana ny tany sy ny vahoaka ao aminy. Hoy ny baiboly amenna alleluia. Ok, zay mihitsy le soratra ao Laura. Salama davy mba bevazo no ireo vahoaka tsy mandohetra no mahatonga ny nangejana ny anaovan'ny mpitondra anazy de kakeliny ambokely teny. Bonjour dafia ireny Irene Slofnienne Tamatavy mbola varina isika fa avy ireny ny karatra isanda impôt direct dia izay isika vao afaka miteny manakina an'izao fitondram-panjakana izao. Salama dafia fanamby avy aty faritry Tamatavy any io raha mbola ireo frantsay ireo no ianterana dia tsisy an'izany Madagasikara tsy maintsy mandroso izany eto amintsika hoy ianareo. Mba omeo ny larana orange ay 032 12 888 19 032 12 888 19 zay voaray anao zay aloha ngamba dia asesitsika amin'izay Laura Guinness reo olona izay miditra indray amin'ity anio ity satria dia vovaky avokoa aloha zay ny teny maro sosona anareo de mbola misy ilaza indray ve tsy tavovaky indray raha isika ary ny antso 038 14 882 24 032 12 888 19 efa vovaky avokoa zany ny teny maro sosona tao anatin'izay sehatra izay akoatran'izay milatsaka ao aoriana indray mety tsy ho hita amin'ity maraina ity efa misokatra indray izay antso izay de asesitsika miandalana eo hatrany ny zavatra zay misy ao anaty le olona aza manandrakandrana ianareo za tsy hanao an'lay hoe alefa anatin'ny lista anatin'ilay hoe tsy afaka miantso tsony fa aloha rehefa tafiditra isika de tonga de miteny avy hatrany fa manjary be deaibe no memena rahapirenena amin'izao fotoana izao ny resaka mombana fampandrosona an'ity Madagasikara ity mandroso isika ve de nandrosona akaiza Madagasikara tsy maintsy mandroso ve tsara ny le teny fa le fanatanterahana azy aloha hatreto de mbola sadasada manatsoratra ihany no vahoaka malagasy mbola misy mangataka lara-pinday ihany averiko farany angamba de efa firy volana zay ny hoe tsy miova itsony larantsika amin'ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 tsy miova intsony io raha ohatra ka lalakafa ny zoranao matoa ianao tsy tafiditra ao anatin'izay dia asesitsika eo ihany izay misy ihany koa reo teny maro sosona indray vao milatsaka dia ezahantsika hatrany satria betsaka ihany koa ianareo anatin'ny fidirana amin'izay teny maro sosona izay miarabantsika ianareo dia mahafinaritra rangava de toizo ny fandarana fa dia eo anilanareo mandrakariva ny vahoaka malagasy miaraba dafia avy aty Tamatavy hatrany efa tsy milamina intsony nga zao ny faritra misy anay aty nefa ny dia lazaina fa dia miezaka ny mpitano filaminana mandrindra izay resaka momba ny filaminam-bahoaka izay miaraba anareo ao tena mahavarina ranga lasa mandefa ny teny maro sosona sy miantso fotsiny le vahoaka fa tsy sa mandray andraikitra manoloana ny zava misy marina miandry le fanomanana ka le andraisantsika le COI de eo tsika dia mitondra ny sora-bavety hoy ny namatsika ary mampiseho ny filohan'ny filo ao anatin'izay fanehonkevitra malalaka izay atao amin'izany fotoana izany mety ho sarosarotra ihany
ny azahoanan'izany aloha fa dia hita eo ny fizotron'ny tantara dia hoentsika mivantana eto amin'ny fandarana dia ao amin'ny fandehany ihany ny zavatra misy rehetra manoloana n'izany rehetra izany. Ho resantsika ny resaka momba na vidim-piainana satria dia mikaikaika ianareo ao anatin'ity resaka momba na tsy hoe ianareo moa fa itsika mihitsiny ao anatin'ny resaka momba na vidim-piainana ity tena mahavalalana ny zavatra izay misy soa ihany hoa fa itsika ray aman-dreny mihitsiny no miantsehatra any amin'izay fifidianana zavatra izay. Raha mividy ianao ny omaly alaka misy zavatra anankiray mitovy ireo sahakeo dia mividy ianao androany azoma lasa efa misy fisondrotana 50 ao anatin'ilay izy ary rehefa mividy an'ilay izy ianao dia lay 50 tokony fameriny zany satria 50 ao anatin'ilay izy ataontsika 50 dia le 50 tokony fameriny zany efa tsy misy tsony le volavy satria hoe tsy mandeha tsony le volavy. Inona raha zany nanaovana an'ilay izy ho 50 ary ny olona eny antsena kely rehetra eny dia tsisy mandray antsony ireny resaka momba na 50 reny ary nanandrana mihitsy ny tamin'ny maraina teo nitondra 500 volavy 50 fa tsisy nandray mihitsy e. Zany zavatra mbola miasa ve sa tsy miasa itsony ao anatin'ilay izy ihany koa sehatra hafa ihany koa ty raha ny eto aloha miteny ve anareo tompona tambajotra tserasera anankitelo reo hoe rehefa mampiditra fana dia angalan'ilay mpanao azy eny lelan'ny rehetrarehetra eny ariary 100 amboniny. Raha mampiditra 1000 ianao dia lasa 110. Raha mampiditra 500 ianao dia lasa 900. Zay le eny. Raha mampiditra 2000 ianao dia misy ariary 100 eo amboniny. Za zany lasa asaiko maneritreritry raha any amin'ilay faritra dia rarinloatra le hoe hoentina makan'ilay izy nefa ihany koa azo tsonjovina hoe nisy fanarahana tao fa le eto ndreny vohatra zany lasa asaiko maneritreritry mampiditra fana teo dia hoe misy rehefa mandoha an'le vola zany ianao le tao anatin'le fana fitambaran'ilay fanako anankitelo fanakeo 5,000 rehefa nandoha an'le izy lasa 500 sy 5,000 dia nanontany moa hoe inona ny atao zay isaky le mampiditra le fana ozy izy dia misy sandany ariary 100. Raha ifanarahanareo dia soraty eny hoe raha mampiditra tonga dia le fana zany soratana mihitsiny ao anatin'ilay na mividy an'ilay inona moa le karta kely reny ary dia zay soraty ao anatin'ireny eny andalana rehetrarehetra reny le mampiditra fana hoe ny fana dia misy sandany ariary 100 fa lasa voafitaka le olona lasa raha ohatra zany ianao le ao anatin'ny tokantrano maniraka mpanampinao dia izy le mpanampy tsy ampy ariary 100 nyty dia ianao le hoe fa ahoana koa zany nefa ny ianao mahatsapa fa izay le izy zany zavatra rehetrarehetra zany akamitaka avokoa ndresaka mombana vidim-piainana tena izay mihitsy le vidim-piainana ve nisy ve teto tadidiko tsara mihitsy miala tsy manonona ny anarany Edgar Razafindrava nampianatra atsika izy rehefa tonga teo amin'le toeran'ny ministry ny fanjifana ny nanoratra le tableau be dia hoe ataontsika ohatra zao ty ataontsika zao ty raha ty mividy n'ilay izy dia ataontsika ohatra aizara zao le izy nampianatra atsika an'izany izy dia avy eo nidina teny fotony tamin'iny andro iny ihany dia avy eo dia tsisy tsony mandra-pialany teo ho amin'ny ankehitriny zany tsy misy tsony jerentsika zao malaza saina maneritretra aloha raha kinesy lay solaitra apetaky ny olona eo amin'le vary apetrany eo le izy ny soratra eo amin'le izy rehefa mandalo hoan'ny teo aloha hoe 520 ny kapoaka dia avy eo rehefa lasa le mpijirika le miasa any ministera dia mivadika leo ambadika 700 solaitra ray ihany io vary ray ihany io resahaka io. Inona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao rehefa manontany eny an-tsena rehetrarehetra eny dia niteny zareo hoe nanomboka tamin'ity volana janoary makatity tsy nisy tsony zany olona nijery ny sandany amin'ny tsena zay eto aminay mialatsiny midika zany fa tsy manao izay asanareo izay ianareo ny antso efa teneniko teo verina ihany loha raha kinesiny 038 14 882 24 mandeha io 032 12 888 19 misokatra io dia loha raha kinesy mandray atsika ao sy mandrindra izany raha isika foana zay antso tafiditra satria be deabe indray nareo mandeha fa
teny maro sosona hoe tsy tafiditra efa tafiditra nareo dia ho raisitsika izay antso izay efa misokatra io ny 038 14 882 24 io ary efa misy tafiditra miarabanao eny tompoko tanareo zay le ataonareo rehefa tafiditra ndray nareo de tsy haiko indray ora isika ny antso tafiditra manaraka fa ny olombelona koa dia izay moa maha olombelona anazy ao anatin'ny sehatra toy itony dia sady mamaky ny teny maro sosona ny andro zoma miaraban'ny dafy mahavariana raha angany zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny miarabanao ary nefa tafiditra ianao eny tompoko efa ao ianao miarabanao iza dia faiza raha ataoko message fa tonga dia ataoko zay mihitsy mahafinaritra mihitsy zany zany hoe vahoaka ny toliary reo avao nanaka iaho tsy vesa tsy masikory fa bara ny tirazanako fa laha tena tiagny vahoaka toliary ny fitondram-panjakana ny mena lakana mena sambo ny vezo na tia ny vahoaka milomboky andrany voron-drengapaky amin'ny fambolena tongolo tsy amin'ny fambolena maro be ny fambolena any amin'ny faritra Simondrefana zany fa anao gouvernoura za zany manetana ny foko bara koa akazoabo beneny sakarahy peroroa aleo asanga sika koa ny région Volpasia fa akilabao sika atao anaovany nahoda gouvernoura io atsika satria tadidiko nama Zokobe Mardona nanao opération tany amin'ny faritra tany meva iny zany zao teniteny gouvernoura io miresaka trano miresaka amin'ny remandreny de za mipetraka koa ty hainy zany zaho ty hoe bara anisy fagnampihany ny fitondram-panjakana io nataony hagnampihana ny vahoaka ny kazoabo amin'ny resaka fambolea tongolo fa le ozy nataony ataoko mitandrazako ty ny voto ny foko Zokobe Mardona tam'izay ino hoasany nataony hainy bara io fa hangalatsy agnomby avao reny hoa zaho resaky gn'olo hatao tegna ray aman-dreny tegna lehibe ny gouvernoura tegna ato asa zany ka mba mibaratsy nianatsy io nareo verivereo nareo fa laha tena te hiresaky aminareo aminay nianatsy bara nahy nianatsy reto ny resafinareo fa ka manao resaky tadidiko zay 2021 nanaovany zay resaky zay ary tsy hadiniko atao foko ato mandraky zay maniny zany le vahoaka ny kazoabo na hoe vahoaka bara andefasanao teknisian hagnofana anazy fa tsy hoe lasainao iny hainao hangalatsy avao osa nataony tam'izay ka atsika lay ataon'ireo akilabao fa azo tandreo ivezy masikoro avao miaraka tagnalany io ro ataony mahita tombosoa amin'ny gouvernoura Simondrefa io